Taoriany aloatra mangoro ny farany herinandro teo dia nitsidika ny faritra Bongolava sy ny faritra Itasindray ny kandida Marc Ravalomanana tamin'ity andro ny alatsinainy ity. Antondian'ny kandida larina fahadimy amby roapolo moa dia ny isaotra sy ankasitraka ireo vahoaka ao anivon'ireo faritra roa ireo tamin'ny voka-pifidianana izay azo ny kandida larina fahadimy amby roapolo izay tsara dia tsara tokoa. Anisan'izany ny tao Fenorivo be dada tsy mbo mandainga zany na mamitaka vahoaka izany ao anatin'ny faritra Bongolava ateo ihany ny tanàna ny Mandrindrano Soavinandrina sy ny tanàna ny Miarinarivo ao anatin'ny faritra Itasy. Akoatra ny fisaorana sy fankasitrahana ireo vahoaka izay nisafidy ny kandida larina fahadimy amby roapolo tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika nitanterahantsika ny fafitony volana novambra 2024 lasa teo dia nampahafantary ny kandida Marc Ravalomanana ihany koa ny mikasika ilay paikady vaovao dia ny K25 na ny komita manohana ny larina fahadimy amby roapolo amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fiodinina faharoa izay ho tanterahantsika ny 7 ny volana desambra 2024 ho avy izao. Faly tena faly mamangany zanany izy fizoko tena tsy nivady belirano nareo fa nytanany tena nataonareo tena ataonay avo dia avo mihitsy ny salanitsy tena niakatra trany amin'ny 80% aloany satra betsaka tena faly tena faly dia zay zany ny zava-dehibe anankiray tena faly faly aho tonga eto Miarinarivo faly aho fanatrika aminareo afaka mampitany zany vaovao lehibe zany hoe tamin'ny asabotsy ariva dia nanao ny proclamation provisoire ry zareo tao amin'ny CENI alay vomiera manokana momba fifidianana hoe reto aby ny kandida hiatrika ny fidinana faharoa fiodinana faharoa na deuxième tour ao anisan'izany ny kandida larana 25 raikitra re dia ty hisaotra anareo hisaotra betsaka fa voaraiko ny afatra hoe tena tianao zay ry dada